dia fifaliana trano no amanginanao amin'ny alalan'izao fandaharany teny fiainana zao omalytsika andresaka ny akapobeny ny amin'ny anjara voasorotra ho anao tena voasorotra ho anao azonao raisina amponolo ao amin'ny Kristy Jesosy tompo le tsy mizatavan'olo le tiany olona rehetra ho vonjena izy dia le fanomezan'Andriamanitra ka rehefa nyteny Andriamanitra hoe toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao dia nataony miposaka ho an'ny rehetra mihitsy zany indrisy nefa misy ny mandray dia mahazo misy ny mandaa dia lasa ivelany fanjakan'Andriamanitra ny fandraisana ny famonjen'i Jesosy Kristy tompo ireriany no lalana mitondra ho amin'izay anjara voafaritra ho an'izay androanytsika dia resaka zavatra lehibe indrindra ny amin'ny anjara voafaritra ary hitariana ny saitsika satria amin'izao vaninandro zao hafa mihitsy le anjara eritreretin'ny olona matetika ary indraindray lasa zay no misongadina ao anatina hafatra retsika etsy ero fa ny zavatra voalohany indrindra anjara voafaritra ho anao dia le tena ilainao indrindra ary fantatr'Andriamanitra raha teo zany dia le fitiavana manana anjara fitiavana be dia be voafaritra ho anao avy amin'Andriamanitra ny olana eto amin'ity zao tontolo zao ty mahatonga ny herisetra mahatonga ny ady mahatonga ny fangidiana mahatonga ny alahelo mahatonga ny olona tsy afaka tena mahavita araka izay tokony fafana omen'Andriamanitra azy mahatonga ny olona zay tsy afaka misitraka na ny tontolo iainany na ny fisian'ny olona manodidina azy dia zavatra ray lo tsy fampipitiavana dia io nomen'Andriamanitra voalohany ny fitiavan'ilay mpiandry tsara ary zay no zaraiko amin'ny androany zay ny anjara voalohany voasorotra ho anao voafaritra ho anao avy amin'Andriamanitra ny fitiavan'ilay mpiandry tsara hoy izy izany mpiandry tsara ho izy mpiandry tsara dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny za zany tsy afaka hiteny aminareo za dia mpiandry tsara satria tsy afaka nolotra ny aiko hamonjy anareo ary raha misy milaza any hoe za dia mpiandry tsara na za dia zao tsara dia mbarako aminao tsy afaka nolotra ny ainy hamonjy anao izy ary na ho atolony aza ny ainy tsy mahavonjy anao akory zany iray ihany ny afaka mahavonjy lay tsara dia Jesosy Kristy tompo za mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny naseho an'i Jesosy Kristy tompo teo amin'ny hazo fidirana fitiavana anao fitiavana tena faratampo ka tena niatra manaina mihitsy azy na dia fahavalony azy isika noho ny fahotantsika dia izy efa tiantsika taloha ninitsy nijery an'izany ninitsy nijery ny fandavatsika azy ninitsy nijery ny fanoliatsika azy ninitsy nijery ny didoantsika ninitsy nijery an'le fizahozaontsika zay ny mahatonga ny hoe raha vo miteny amiko foana dia le izao zay dia lasa mizaho zao fa rehefa miresaka ny Kristy ilay tena izao zay izy dia izy le tena lasa izao manjaka eo amin'ny fiainako izy koa manjaka eo amin'ny fiainako zay no mahatonga nay mpitolo filasan-tsara irahany tompo hoe ndana vaao lay zanabriky ento ty amiko izy dia nivany le mpianatra tokoa le zanabriky nentiny teo amin'i Jesosy Kristy mba i Jesosy Kristy no hitainginy eo amboniny
dia zavatra hitantsika fa Jesosy Kristy eo amboniny lay zanabriky fa lay zanabriky nanjary nandeha teo amboniny lamba sy ny ravikazo zany le voninahitra nomeny eo ka izay mpitory tsy ovahany lay zanabriky dia lasa ho fatoranay ho anay izahay indray nitainginy eo amboniny izay indray ny andray voninahitra izahay indray no lanjaina ny filanjana sanatriany izany voninahitra dia ho any Jesosy Kristy irery any izy nanombotra ny ainy hamonjy ary izy mahavonjy izy irery any ny fitiavany Jesosy Kristy dia tia nitobaka ao aminao ny ten'Andriamanitra any amin'ny Romana 5:5 ny fanahy masina ozy nentin'Andriamanitra nampirotsaka ny fitiavana ho aompontsika ny fitiavan'Andriamanitra toy izao ny fitiavana tsy nitiavantsika n'Andriamanitra isika tsy mahay mity azy fa ny nitiavan'Andriamanitra atsika ka nanolorany ny zanany ho fanatitra fampinoana pahatezera atsika teny aminao mino an Jesosy Kristy ve ianao mpamonjy azy manaiky azy fa izy ny tompon'ny fiainanao dia milaza aminao aza matahotra efa nitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra efa nionona ny fahatezeran'Andriamanitra satria Jesosy Kristy no natolony ho fanatitra fampionona ny pahatezera tenin'Andriamanitra no milaza an'izany rehefa misy zavatra mitranga aza vetrany dia maiky hiteny hoe kapoka Andriamanitra aza vetrany dia maiky hiteny hoe manasazy Andriamanitra misedra Andriamanitra sy ny sisy tsia ny zava-misy avelon'Andriamanitra iseho ary zay le teny hoe ity amin'izao tozoa no ahitana reo fahoriana reny zava-misy avelany hitranga tsy voatery kapoka ireny fa ny tenin'Andriamanitra milaza fa ny zavatra rehetra miara-miasa hahasoa zay tian'Andriamanitra ary zara mitory ny filazana tsara vaovao mahafany dia milaza aminao ny fitiavany Jesosy Kristy ianao fa tiany ianao ary tia ny fatratra ianao lazako anao fa ny fantrana lehibe indrindra na manana ny zavatra rehetra zany olona anankiray ny tena fantrana lehibe indrindra dia vokatry ny fo maina satria tsy mahatsapa fa tiana izy maina anizy ny fon'ny olona mangatsika eny ny fon'ny olona misy le hoe teny noho ny abeny tsy fankatoavany lalàna fa ny lalàna le tanteraka ny fitiavany ny fitiavana ny fahatanterahany lalàna ary izy koa zy ny ten'Andriamanitra ny fehiny fahatanterahana rehetra ny fitiavana le agapeo zy ny tsoy azy le fitiavana fa amin'Andriamanitra raha vo tsy manana n'iny olona mahatra izy na dia manana miliara ary nahita tantarana olona nitoriko ny firazantsara izay fa tsy fantatro moana ny raisina ntsondraisiny ny tompony malala manana zavatra maro izy trano be manana fiara lehibehibe dehibe tena manana fananana mihitsy izy dia mijery ny olona lava ty dia tena sambatra olo izy tokoa dia bolangina be mihitsy fa nisy fotoana izy talolohany nafatesany narary izy dia nalany ny fitafiny dia nitanjaka izy dia zao ny teneny voalavo kely aho izy rehefa inona ny olona mahatsapa ny teny hoe voalavo kely eo lay tena sarobidy ny tsy ananana lay fitiavan'Andriamanitra fa ianao ny tena anjara voasorotra ho anao indrindra dia aoka ianao atsapa fa tian'Andriamanitra mankasitraka anao izy sarobidy aminy ianao iverimberina foan'izany eto amin'ny fitorena ninina zatra mitranga eo ny fiainanao ianao zay fa nandray ny famonjena dia ianao le voadidy ny fankasitrahan'Andriamanitra tiany ianao aoka ianao atsapa mihitsy zany dia olona tian'Andriamanitra tsy miankina aminao
tsy hoe satria tsara ianao namendrika ianao na nanao ny zaono fa tiany fotsiny ianao, tiany fotsiny ianao, sarobidy aminy ianao zay le fanomezana lehibe indrindra. Ary zay no natonga ny Davida natsara, ary dikany Davida moa dia ilay malala. Io le Davida nanao salama io fa tsy tiantsony izy fa any amin'ny tombo, ianao indray zao le malala. Jehovah ny mpiandry tsy hananjava mahory aho satria tiana, tsy manahy satria tiana. Le fahatsapana hoe tiana, zay ny arena sarobidy indrindra. Voateraka ny olona anankiray dia zay ny tonga dia asehoan'Andriamanitra azy ny fitiavany reniny, ny fitiavany rainy azy. Mbola tsy nanao ninina akory le zaza, fo ny izy fa noho izy naloky ny kibony, noho izy aina avy aminy, ary zay mitsy moa fitenitsika malagasy hoe sombinaiko, menaky ny aiko. Fa mihatra lavitra n'izany fitiavan'Andriamanitra anao, dia tomoera amin'izay fitiavana zay, fa zay ny anjara voafaritra ao anao indrindra. Zay ny loharam-pahasambarana, tsisy loharano ankoatran'izay manaraka ny hafa rehetra. Iainanao fenony izany, ary zany mifandriny amin'izao fitoriana ny filazantsara izao dia natsapana ianao olony tian'Andriamanitra, ahiny manokana ianao, tsy njovony manokana ianao, ny masony mijery ianao ampitiavana.